Mbola ambany ny tanjy fanjari-tsakafo eto amin'ny faritra Amoron'Mania. Mba hatsara ny farim-piainan'ny olona ara-tsakafo sy ny farim-piainan'ny olona aty amin'ny faritra dia nisy ny fiaraha-miasa ny fikambanan'ny mpianatra anjerimanontolo avy aty amin'ny faritra Amoron'Mania na ny FAERAM, ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fobe-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny faritra Amoron'Mania mba hanatsarana izany. Ka nisy ny fampiofanana ireo tantsaha mpisehatra amin'ny lafiny fiompiana koa. Nankasitraka ireo mpianatra ny lehibe ny faritra Amoron'Mania amin'ny fanomezan'izy ireo vahana ny tontolo ambanivohitra fa fampandrosoana ara-tsosialy izao ataon'izy ireo aty amin'ny faritra izao. Misy vidiny lafo dia lafo tokoa nefa zaraina mamaim-poana amintsika rehetra ka dia izay rehetra mikarakara n'izao zanak'akoho zao zany dia irariana mba hanaraka ny toromarika mba tsy ho raraka tany ny herim-pony reto zanantsika mitsinjo antsika amin'ny lafiny fidiram-bola sy fanatsarana ny farim-piainantsika rehetra zao ka dia makasitraka sy makatelina ny firarianay ho tafita soamantsara nareo amin'ny fianarana izay atao dia ho tonga amin'ny avo indrindra ihany koa hitondra sy tantana an'ity firenena ity enganeka mba hampiova ny fiainantsika tsirairay avy ny fahazona ny fanomezana salam'izao hitondra fivoarana eo amin'ny fiainanay izao hoy ireo mpiofana. Sotanareo izay zanaka tsy ary-may ray aman-dreny aty amin'ny tanàna dia enganiana reo dia mba fahaizanareo mba-katiavanareo dia misaotra an'ireo mpitondra fahazantana koa miara-miasa amin'ireo tanora mpianatra ireo. Ny FAERAM dia fivondronan'ny mpianatra anjerimanontolo miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana avy aty amin'ny faritra Amoron'Mania. Ary tao aorian'ny fiofanana mena ireo mpiompy dia nisy ny fizarana zanak'akoho lafo 10 izany ho azy ireo.